Ezra toko voalohany. Ary tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Keriosy, mpanjakan'ny Persia, dia noteran'Andriamanitra ny fanahin'i Keriosy, mpanjakan'ny Persia, mba hanatanteraka ny tenin'Andriamanitra, izay nampilazainy an'i Jeremia. Ka dia nandefa teny eran'ny fanjakany rehetra izy, sady nataony an-tsoratra koa izany hoe: izao no lazain'i Keriosy, mpanjakan'ny Persia: ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany dia efa nomen'Andriamanitra, Andriamanitra ny lanitra, ary izy efa nandidy ahy hanao trano ho azy any Jerosalema izay any Joda. Koa izavy moa aminareo rehetra no olony, andriamanina anie homba azy, fa aoka hiakatra any Jerosalema izay any Joda izy, ka hanao ny tranon'Andriamanitra, Andriamanitra ny Israely. Izy no Andriamanitra izay any Jerosalema. Ary na iza sisa tratra dia aoka ny tompo-tany ao amin'izay hivahiny ihany hanome azy volafotsy sy volamena sy fanaka ary biby fiompy mba amin'ny fanaty-tsitrapo ho an'ny tranon'Andriamanitra izay any Jerosalema. Dia niainga ny lohan'ny fireneny Joda sy Benjamina sy ny mpisoana sy ny Levita, dia izay rehetra efa nampirisian'Andriamanitra hiakatra hanao ny tranon'Andriamanitra any Jerosalema. Ary izay rehetra manodidina dia nampahery ny tanan'ireo tamin'ny fanaka volafotsy sy volamena sy fanan-kafa sy biby fiompy ary zava-tsoa mba amin'izay rehetra nateriny tamin'ny tsitrapo. Dia navoaka an'i Keriosy mpanjaka ny fanaky ny tranon'Andriamanitra, izay efa nalain'i Nebokadnezara tany Jerosalema ka efa nataony tao an-tranon'ireo andriamaniny. Ary Mitredata, mpitahiry ny haren'ny fanjakana, dia nasain'i Keriosy mpanjakan'ny Persia namoaka ireny, ka nisainy sady natolony an'i Sesbazara, lehiben'ny firenen'i Joda. Ary izao no isany: lovia volamena 30, lovia volafotsy 10, antsy 20, kapoaka volamena misarona 30, lovia volafotsy manarakaraka 1200, ary lovia hafa koa 1000. 750 no isan'ny fanaka volamena sy volafotsy rehetra. Ireo rehetra ireo dia nentin'i Sesbazara niaraka nakany Jerosalema tamin'ny Babo izay niverina avy tany Babilona.